Miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy a manonona ny fiadanan'ny tompo ho aminao sy ny ankonanao indray amin'ity androany ity. Akafaliana lehibe ho andray no hitondrako an'izao afatra fohy ary izao vavaka izao ho antsika tanora indray izay mandre amin'ity androany ity sy izay fotoana rehetra andrenesanao an'izao feo izao. Alohan'izany dia misy tenin'Andriamanitra fohy izay ho ambarako amintsika tanora tsirairay avy indray eto androany. Izany teny izany dia any anatin'ny boky ny ohabolana any boky ny ohabolana dia boky ny fahendrena dia hoy teny any anatin'ny ohabolana 5 manomboka eo amin'ny 1 izay vaky toy izao teny amin'ny anaran'i Jesosy. Anaka, tandremo ny fahendreko ary atonga lany ny sofinao amin'ny fahalalako. Heverinao tsara ny fisainana mazava sy hitandreman'ny molotra ao ny fahalalana. Fa ny molotry ny vehivavy jejo dia mitetetoy ny tantely avy amin'ny tohatra ary ny vavany dia malama noho ny diloilo. Eny amin'ny 7 koa mihaino hay ry zanaka ary aza miala amin'ny teny aloky ny vavako. Ampanalaviro azy ny alehanao ary aza manakaiky ny varavaran'ny tranony. Fandrao homenao ho an'ny sasany voninahitra ary ny taonanao ho amin'izay loza be. Mbola tohizantsika ny anatin'ny ohabolana 3:5 izay vaky toy izao ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Matoky an Jehovah amin'ny fonao rehetra fa aza miankina amin'ny fahalalanao. Manike azy amin'ny alehanao rehetra fa izy handamina ny lalanao. Aza manao anao ho endry matahoran'i Jehovah ka mifadiny ratsy. Dia ho famelombelomana ny fonao izany sy ho famandona ny taonanao. Eo ny 1:12 farany. Anaka, aza manamavo ny famaizan'i Jehovah ary aza tofoka amin'ny fananarana. Fa izay tian'i Jehovah no anariny dia tahaka ny ataon'ny ray amin'ny zanaka tiany. Halleluja. Amen. Ndao ary iaraka ivavaka tsika araka an'izany teny teo izany izany tenin'Andriamanitra izany dia hoentiko ampaherezana anao tanora. Inona moa ny hitandreman'ny zatovo ny lalaka alehany mba tsy ho voaloto dia ny fitandremana ny tenin'Andriamanitra. Araka ny teny mbola anaty ohabolana any hoe ato am-poko ny raketako ny teninao mba tsy hanotako aminao. Ato am-poko raketinao am-po ilay tenin'Andriamanitra ary fanilo ny tongotra sy fahazavana lalantsika ny tenin'Andriamanitra. Anorantsika ny lalaka alehantsika, anorantsika ny lalaka ombanantsika ary ampafantatra antsika ny tsara sy ny ratsy mba hananantsika ny lesafidy manakaiky ny sitrapon'Andriamanitra. Amen. Dia raina ny tompo. Ndao ary ivavaka ho anao tanora ny tenako ho antsika tanora rehetra mihitsy. Izay rehetra apetraky ny fanahy masina atao-bavaka ho an'izay vavaka hotaritana sy hotononona eto. Raha io makasitraka noho ny teninao. Manantona anao izay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Ary hoy ny teninao Jesosy hoe izay rehetra manantona ahy dia tsy mba ho laviko mihitsy. Jesosy ity manantona eto anatrihanao indray. Isolo tena ivavaka ho an'ireto tanora reto. Tompo, iza moa za? Mpanompo tsy mahasoa, bitika sy kely. Kanefa ny Jesosy noho ny fahasoavanao, mbola ahafahako indray manantona anao. Noho ny fahasoavanao, ny famindramponao, dia mbola nomenao indray an'ireto tanora marobe reto hoentina hampavaka eto anatrihanao. Misaotra Tompo, misaotra fa mbola manana sujet indray hoentina eto anatrihanao ho amin'ireto tanora reto Jesosy. Misaotra fa mbola ny fahasoavanao amiko no ahafahako miantso ny anaranao, ahafahako mivavaka aminao araka ny teninao dia anantona ampitokiana, anantona fahasahiana, anantona finoana tanteraka anao Jesosy
ny tenako. Tompo, izay tanora miaina amin'izao fotoana izao no vakiana ny teninao teo. Ianao dia teny voalohany ny teny tao aminao, ary ny teny dia ianao, ary ny teny dia tonga nofo dia ianao zany Jesosy. Jesosy io, fanilo ny tongotray sy fahazavana ny lalanay, ary hoy ianao hoe inona ny hitandremany zatovo ny lalaka-reny dia fitandremana ny teninao Jesosy. Izay tanora rehetra mandre amin'izao fotoana izao Tompo, ity tanora izay nanokana ny fotoanany ity, tsy kisendrasendra ka hoe parakizidon, ka tafalatsaka ao anatin'izao fianoana, fandrenesana an'izao afatra izao izy, ao anatin'izao vavaka izao izy, fa tena efa planinina nanao aminy izany Jesosy. Jesosy io, hitanao manokana ny fiainan'ity tanora ity, hitanao momba azy rehetrarehetra, hitanao ny faniriny, hitanao izay rehetra mamatotra azy, hitanao izay rehetra mangeja azy, ananatin'ny fony, mameno any anatin'ny fony, ananatin'ny sainy any, mety fikorotanana zany, mety misavoritaka ao anatin'ny safidy zany. Tompo, mety misy zavatra ady atrehan'ity tanora ity. Jesosy io, angatahako ianao, mamedra fo aminy Jesosy, amin'izay rehetra mety nataony sy mifanaraka tamin'ny sitraponao, nampalahelo anao, na nalavitra ny teninao, nanao tsy nitsinona ny teninao. Jesosy io, mamendra fo amin'ity tanora ity, mamelany elony, mamendra fo aminy Jesosy malalo, araky ny alehibe ny fitiavanao Tompo. Jesosy ianao any antanteraka izay rehetra hitanao, izay rehetra efa nomaninao ho an'ity tanora ity, amin'ny planinina rehetrarehetra Tompo, fony zahay mbola tany an-kibon'ny neny dia efa nanoratra lalana ho anay ianao. Tahaka an'izany koa ity tanora ity, fony izy mbola tany an-kibon'ny neny, hatramin'izao fotoana andrenesany an'izao vavaka izao, dia efa manana planinina ho anazy ianao Jesosy. Tompo, ka sy ny fony atoky anao, hitodika aminao, araka ny teny izay navakiana teo Jesosy, hoy ianao hoe matoky, aza miankina amin'ny fahalalana, maneke, ary aza manao anao endra fa mbatahora an Jehova. Jesosy io, ny fiandoham-pahendrenay dia ny fahatahorana anao. Ianao ilay manome ny fahendrena, ianao manome fahalalana sy ny fahazavan-tsaina. Jesosy ka sy ny fony ity tanora ity, hiatehatra anao, atoky anao, anaiky anao, tsy anao ny tenany sy ny fahalalana ho toy ny zavatra, fa tena hoe ametraka anao amin'ny toerana avo tokony ho isy anao eo amin'ny fiainana izy Jesosy. Jesosy io, raha voafatotra izao tanora izao, mety voafatotra ny zavatra karazana zava-mahadomelina, fijangatsangana, ireo karazana fatotra ratsy maro samihafa. Jesosy io, tononoko ny fanafahanao, anaisotra an'izay rehetra tsy novolen'ny tananao amin'ity tanora ity, amin'ny anaran'i Jesosy. Tompo, ity tanora ity raha manana zavatra mety mampikorotana ny saina, na fianarana io, na fitediavana asa zany Jesosy. Tompo, raiso tanana momba azy, ianao anie amme azy le asa, anjara sa aza ho azy, ahafahany manompo anao Jesosy. Ianao miaza ny fahalalana, ianao miaza ny fahaizana Tompo, arahampahendrena avy aminao sy ny fahatahorana anao amin'ny fianarana izay rehetra ataony. Anampy azy amin'ny examen izay ataony ianao Jesosy, ampahita azy ny fianarana tokony ratoviny, ampafantatra anazy ny filiera tokony ho azy, tokony ho ataony. Jesosy io, ampio ane ity tanora ity, raha mety mandalo tsy fahasalamana izy amin'izao fotoana izao, tononoko ny fanasitrananao Jesosy ho aminy. Tompo, mety misy tanora mandalo sedra maro samihafa ato, ady maro samihafa ato, ampafantaro aminy ny sitraponao Jesosy.
Inona ny antony zavatra rehetra? Hoy ny teninao hoe aza manamaiva, aza manamavo, aza manamaivana ny famaizana izay ataony Jehovah. Hoy ny teninao Jesosy. Jesosy io. Fa izay tianao no anarinao tahaka ny ray mananatra ny zanany. Jesosy io, ampafantaro azy ny sitraponao eo amin'ny fiainany rehetra. Jesosy io io manokana ty tanora ty. Indrindra ny ara-panahiny Jesosy. Amin'izao andro ny fahatanorana izao izy dia tena hoe ho tanora mirehitra ho anao Jesosy. Hitady anao amin'ny fony rehetra, amin'ny sainy rehetra, amin'ny fanahiny rehetra Jesosy. Tsy ho tahaka ny tanora rehetrarehetra. Ka tanora pirenireny, tsy mana direction, tsy mana tompo, fa ataovy tanora mahafantatra ty tanora ty Jesosy fa manana anao izy, mana tompo izy, ianao ilay tompon'ny fiainana. Ho accepteny eo amin'ny fiainana, ho raisiny eo amin'ny fiainana, ho mpanjaka ny fiainana. Jesosy ka sy manokana izao tanora izao. Ka sy ny ao anatiny sy ny fony rehetra anaiky anao Jesosy, araka ny sitraponao rehetra. Hoy ny teninao Jesosy io, zaho avy hanana ny fiainana, ty hanana ny fiainana be da be. Jesosy io, mba handraisany ty tanora ty, hiaccepteny izao tanora izao, anao ho tompo sy mpamonjy ny fiainana. Mba hanana ny fiainana be da be, hanana ny fitsaharana, hanana ny fifaliana, hitoeran'ilay fiadanana avy aminao ao anatin'ny fony Jesosy. Misaotra tompo, misaotra ny fotoana teto androany. Na za mitondra ny hafatra, ny vavaka, na izay rehetra mandre. Io reto tanoranao izay nandre, tsy nanokana ny fotoana, nangilana ny sofiny, iaino izao vavaka izao. Ianao hikasika sy hiasa ao anatin'ny fanahy masina, araka ny sitraponao rehetra. Misaotra tompo, amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Amen. Dia gaina Jesosy voninahitra n'Andriamanitra rery tahiny tompo amin'ny manaraka indray raha sitrapony Jesosy. Amen.